miteraka resabe hatrano ny makasika ny lolona Lilson René ity farany moa izay tsy niatrika ny fivoriana ara-potoana faharoa izay nataony antenemeran-dolona kanefa raha nivoafaritry ny fitsipika anatiny ho an'ity androm-panjakana ity dia namany mametra-pialana ireo tsy nanatrika manontolo izay fivoriana izay mbola mipetraka ho baraingo zany ny makasika ity lolona iray ity. Tsy manana fahefana hamoaka hevitra amin'ny raharaha olona Lilson René de Roland Urbain ny fitsarana momba ny lalam-panorenana io no voarakitra amin'ny avis numéro 3 tamin'ny 12 febroary 2017 navoaka ny fitsarana momba ny lalam-panorenana. Io avis io dia ho toy ny ilay taratasy rehefa ny filohan'ny anteneran-doholona tamin'ny 17 janoary mba angatahana ny hevitry ny HCC mikasika ny fampianana ny anjiny fahavalo amin'ny fitsipika anatiny ny anteneran-doholona raha ny voalaza an'ity anjiny fahavalo ity tokoa mantsy dia nambany nametra-pialana avy hatrany izay ireo olona tsy tonga nanatrika manontolo ny fivoriana ara-potoana ataony anteneran-doholona raha ny voalaza ny taratasy rehefa ny filohan'ity androm-panjakana ity tamin'ny HCC dia tsy tonga nanatrika manontolo ny fivoriana ara-potoana faharoa nataony anteneran-doholona ny taona lasa iny izy. Any amin'ny anteneran-doholona moa zany ny baolina ny amin'ity resaka olona Lilson René de Roland ity satria dia nilaza mazava ny HCC andro anjy fa mahaleo tena tanteraka ny anteneran-doholona ny amin'ny fampiarana ireo rijanteny ao anatin'ny fitsipika anatiny mifehy ity androm-panjakana ity.